Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaka tika tompoko. Verim-pisaoranao ny mpanomponao ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay eo. Raha mbola mino maraina vaovao indray. Mino andro vaovao andro izay mbola tsy nodiavonay. Nefa nihonao anay fa eo foana ianao miaraka aminay. Misaotra betsaka re. Mankasitraka fanahy maso ny amin'ny fiambenanao anay tamin'ny aliny. Namisinao anay toromaso mamy. Ary mino hery vaovao indray mba afaka iaona aminao. Andray ny vaty izay omenao anay entinay hamakivaky ny tontolo andro mpiainanay miaraka aminao. Mankasitraka ny amin'izay rehetra fitantananao ny fiainanay. Mankasitraka ny amin'ny fahasalamana izay omenao anay. Mankasitraka ny amin'ny olana. Satria manoloana ireny olana ireny amin'ireny ny tena hitanay Jesosy fa tsy namelanay io rery ianao. Fa ianao misy rehefa nyteny fitaom-pilatanako ny adinareo. Dia mankasitraka fanahy maso. Na izany na izany efa mangataka famelan-keloko aminao izay. Ny amin'izay rehetra nataonay teo anatrianao satria tsisy lavorary. Ny fahamarinana aminay zanak'olombelona mantsy dia tena tahaka ny tanana sy lamba misondray eo anatrianao. Feno fahotana, feno faharatsiana. Dia izany nanatonanay ianao ankehitriny. Alohan'ny andrenesanay ny afatrao. Mba mamelà ny helokay. Mba tonony aminay ny teninao hoe tsy mba olombelona ianao ka ho tofo aminay. Fa noho ny amin'ny fitiavanao, noho ny amin'ny famindraponao dia voavelanao ny helokay. Ka na ho aiza izay dia mitsinjo anay eny foana izany famelan-keloka anay izany. Hiara-dalana aminay eny foana izany. Azahoana hery vaovao amin'ny fanarananao. Ankehitriny ary raha hiteny aminay ianao dia amasino ny mpanomponao hitondra ny afatrao. Amasino ny teninao ary amasino koreto vahoakanao izay andre ny afatrao. Mba ho tena tany lonaka ka hahitahiry hampiatra indrindrindrindra ny afatra izay ho tehirizonao ho anay tsirairay avy. Naranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no ametrahako an'izany vavaka izany. Saotra tompo malalo. Aleluia. Amen. Dia ampitombona amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana momba ampiadana avy amin'Andriamanitra iray ary fary miarabantsika natratra ny androany ho feno fahasoavany tompo tokoa ny andro mpiainantsika rehetra. Ny bokin'ny Salamo mo faha-telopolo amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo no vatsy omeny tompo azy ho anao indray androany. Salamo faha-telopolo amby zato andiny voalohany hatramin'ny fahavalo. Rehefa hita izany Salamo faha-telopolo amby zato izany dia andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny. Tao amin'ny lalina no ny antsoko anao Jehovah ho. Tompo, enoy ny feoko. Aoka ny sofinao iainy tsara ny feon'ny fifonao. Raha mandinika heloka ianao Jehovah ho. Iza no ajanona tompo. Fa eo aminao no misy famelan-keloka mba hatahorana anao. Niandry an Jehovah ho. Niandry azy ny fanahiko. Ary ny teniny no nantenaiko. Ny fanahiko miandry ny tompo. Mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Manantena an Jehovah ry Israely. Fa eo amin'ny Jehovah no misy famindrapo sy fanavotana be. Ary izy no hanavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Amen. Eo amin'ny vavahady toeram-pandevenana amin'ity toerana iray riavana dia misy soratra izay misarika ny sain'ny olona miditra eo. Fa hoy mantsy ny voalaza ny soratra hoe ny fonenana izay miandry. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe inona no andrasan'ireto vatana mitsotra ao am-pasan'ireto? Ny fitsanganany maty. Ho an'ny mpino io andro io dia ilay andro iavian'ny tompo haka azy ireo hiala amin'ity tany ity. Ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra ka haka izay maty eo amin'ny Kristy no hatsangany aloha ary efa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akariny hiaraka amin'ny hoeny amin'ny rahona hitsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka. Hitantsika izany eo amin'ny Tesaloniana voalohany toko fahaefatra andiny fahinambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Mazava tsara izany teny izany ry havana ary ny anjarantsika
dia ny miandry ny hatanterahany. Fa amin'izany andro rany kosa ny tena ny tsipino dia hijanona ao anaty tany. Aoriana ny fanjakan'ny Kristy arivo taona izy ireo vao hatsangana mba hiseho anoloany seza fiandrianany fitsarana farany. Ary eo no andrenesany avy amin'ny vavan'ilay tsy andriny, vavan'ilay nolaviny dia ilay mpamonjy teo amin'ny fahavelomany. Anambara azy ireo ny fanamelohana mahatsiravana hiatraminy dia mifanalavirana mandrakizay an'Andriamanitra. Teto ambony tany tokoa mantsy no nanefany Jesosy Kristy ny fahotana, ary eto ambony tany ihany koa no azahoany mpanota mandray ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Ary noho izany zava-dehibe izany dia mila miandry ny Tompo isika. Asa nefa ry havana raha noho ny fanosoan'ny toetrandro izay mihazakazaka loatra ankehitriny, fa mbola mitoetra ho takaitra mandraka ankehitriny tsy fahaizan-draolombelona ny andro io. Azo marina ke izany amin'ireo toetra vitsivitsy ao anaty Baiboly dia ny tsy fahaizan-draolombelona miandry an'Andriamanitra. Ary rehefa tsy mahay miandry an'Andriamanitra eo amin'ny zavatra miseho iray ny olona dia mazana lasa mananao foana. Ny zava-misy anefa dia maro amin'ireny toe-javatra izay andrasantsika ireny. Ireny toe-javatra ilana faharetana ireny no avy amin'Andriamanitra ny mahaela azy. Ny zavatra tsara ho tadidy ihany koa anefa ny olona rehefa tsy mahay miandry izay, olona tena feno avinavina izay. Kanefa ao ambadik'izay faharetana hitaizan'ny Tompo atsika izay dia misy valiny lehibe miseho amin'ny fotoan'andro. Fantatsika tsara ry hava ny tantaran'i Abrahama. Abrahama izay nitaraina tamin'Andriamanitra fa tsy mba manana taranaka satria mombo Sara. Fa hoy Jehovahandriamanitra hoe jereo ange ny lanitra ka isao ny kitana, raha mahisa azy ianao fa ho tahaka izany ny taranakao. Ary tena andeha ny volana nivadika ho taona maro fa mbola tsy nitoeja Sara vadiny. Ary dia tsy nahandry an'Andriamanitra, tsy naharo-pero ny fitenenana ka lasa nanatao foana. Ary tena niraka ny Abrahama nijangajanga tamin'ny Agara i Sara vadiny. Fa saingy izao tsy io no tena ndova ny Abrahama ho Jehova fa Isaka. Niakatra teo tendrombohitra Sinay Mosesy haka ny vato fisaka roa nisy ny lalàna izay nomen'Andriamanitra hiaraka amin'ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana. Ary noho ny tsy faharetan'izy ireto zanak'Israely satria naharitra Mosesy tamin'ny tendrombohitra Sinay io, tena namboatra omby lavolamena izy ireo ho andriamaniny, ary tena nanompo sambo tanteraka ny zanak'Israely. Sary anankiray ihany koa hitantsika amin'ny Samuela voalohany, 7:9 hatramin'ny 5:10, izay mitantara ny zavatra miseho teo amin'ny Saoly mpanjaka. Fa raha nasain'Andriamanitra ho an'ny Gilgala izy hiandry an'i Samuela izay tokony hanolotra ny fanatitra sy hanome tory lalana azy, dia nahembotr'Andriamanitra ny fotoana tokony hatogavan'i Samuela hanatanteraka izany fanolorana fanatitra izany. Ary noho ny tsy fahaizan'i Saoly miandry dia navita zava-doza izy satria izy tenany mihitsy no nanolotra ny fanatitra. Nefa tena mifanohitra amin'izay nambaran'Andriamanitra izany. Ary dia fantatsika tsara ny vokatra izay tsy faharetana izay. Vokatra tsy fitandremana ny didin'Andriamanitra nataon'i Saoly izay, fa noesorin'Andriamanitra taminy ny fanapahana ny fanjakan'i Israely. Ary dia tsy mba nisy rotoerana azy teo amin'ny seza fiandrianany ny zanany lahy i Jonatany izany. Ry hava malalo amin'ny Tompo, araka ny voalaza teo tsika dia misy fiandrasana maharitra teo amin'ny Abrahama, teo amin'ny zanak'Israely, teo amin'ny Saoly. Tsy fantatsika hoe naharitra adiny firy avy, na andro firy avy, fa ny an'i Abrahama dia fantatsika fa efa 100 taona izy vao teraka Isaka. Izany hoe 520 taona niandrasana Abrahama vao tanteraka ny valim-bava. Samy miandry valim-bavaka isika tsirairay avy reto ry havana. Miandrandra ny teny fikasana an'Andriamanitra ho antsika avy isika. Asa 4 taona izay no lasa, 4 andro izay no lasa, eny 4 volana koa aza. Manao ahoana ary ny finoantsika azy manoloana an'izany fiandrasana izany?
Atovy atsaina nefa ry havana fa matezitra an'Andriamanitra tsy faharetana miandry valim-bavaka io. Ny tsy faharetana mantsy dia mitory eo anaty fiainan'Andriamanitra ny tsy finoana azy. Mitory eo anaty fiainan'Andriamanitra ny fametrahana azy ho tsy mahavita zavatra. Ary zay nge mahatonga any Paoly ilaza hoe mifalia amin'ny fanantenana. Zany hoe mila manantena isan'andro isika, manantena am-pifaliana, mahareta amin'ny fahoriana. Zany hoe na dia mandalo ady mafy aza isika eo am-pendrasana ny valim-bavaka, mila maharitra hatrany, mila matoky an'Andriamanitra, ary izany rehetra izany dia ataontsika ao anatin'ny faharetana ny vavaka. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy, fa amin'ny fotoanany dia matanteraka ny teny fampanantenany amin'ny fahatokiana azy. Izay angery havana ny mahatonga ny Jehovah Andriamanitra ilaza hoe ny zavatra ho avy no anontany ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Mila manontany an'Andriamanitra no avintsika isika, ary mila miandro ny valiny satria efa noraisin'Andriamanitra tanana, noraisiny ho adidiny ny ho avintsika iray manontolo, ny ho avintsika tsy rapitso ihany, na koa ho amin'ny herinandro ihany, ary tsy ho amin'ny herintaona ihany, fa ny mandrakizay tsika mihitsy no efa noraisiny an-tanana. Ko raha ny mandrakizay tsika tokoa ve le havana no efa karakirainy, dia tsy mino ve isika fa hivalim-bavaka andrasantsika io dia tsy ho tonga ka andeha natao foana, ary lasa mitady valiny any amin'ny tsy izy. Tsarovy ny tenin'ny mpanao salamo hoe niandry dia niandry an' Jehovah aho, ary nitodika nitsinjo ahy izy ka nandre ny fitaraina. Fa hoy ny mpaminany Abakoky eto am-pamaranana hoe ny fahitana dia mbola amin'ny fotoan'andro, ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Na dia mitaretrehitra azy izy andraso ihany, fa ho avy tokoa izy ka tsy hijano. Ko mahareta ry havana fa fotoana efa nehony Jehovah ny heriny zao, ary zay ny mbola isitomana ny saintsika hoe mba hay miandry an'Andriamanitra amin'ny valim-bavaka izay omeny, fa indrindra ahay miandry an'Andriamanitra ny amin'ny fiaviany Jesosy akatsika izay ampakarina ho any amin'ny Jerosalema vaovao, akatsika izay mbola mitoetra sy matoky azy amin'ny finoana tanteraka. Ho aminao an'izany teny zany. Amen. Ivavaksika tompoko. Dia raha Lazara voninahitra no mbola tolotra ianao Jesosy, fa mazana dia mazana zay tsy fiandrasana ianao zay, zay tsy fahaizanay miaritra amin'ny fitantananao zay, to tsy heverinay fa fahotana izany. Nefa dia ianao mihitsy rehefa nyteny hoe mahareta. Sotra betsaka Jesosy fanapatsiahivinao anay tokoa, fa mila miampina izay, mila maharitra izay, maharitra mihoatra lavitra noho izay niaretanao ny mahavindry. Mazana manko ety amin'izao tontolo izao dia miazakazaka, dia izay fiazakazana izay no toenjehanay ka to tsy haritra ianao, fa androany ianao nampitsahatra amin'ny tenin'ny Abakoky, fa na dia mitaredretra azy ianao tsy tare, tsy diso fotoana zany mihitsy ianao, fa izay voatendrinao amin'ino amezanao valim-bavaka anay. Ampianao reto vahoakanao mba hay hiandry ianao, hiandry ny valim-bavaka ampinoana anao Jesosy, fandrao mafy ao anatin'izay valim-bavaka izay no tonga eny amin'ny raha ho any ianao, ka tsy tafatoetra ao am-pendrasana anao zay fa lasa mitady valim-bavaka any amin'ny hafa, ka tsy ahita an'ilay Jerosalema vaovao izay homaninao anay. Amakivaky ny androandroany reto vahoakanao ataovy mahay miandry ianao na inona zava-miseho, fa Andriamanitra tsy mahafoy ny mpanompony, fa rehefa tia izy dia tiany hatramin'ny farany. Satria teninao hoe satria malala eo imasoka ianao, eny be voninahitra ianao, dia tiako. Ary izaho mba nareo mandrakariva mba hara-pahatonga amin'ny fahataperana izao tontolo izao. Saotra Jesosy malalo, saotra Tompo, apetraka eo am-pelantananao ny tsirairay aby, ka marino aminazy ny tsodranomasina hitenenanao hoe hita ianao any Jehovah ka hiaro anao, hampamiraperitra ny tavany aminao Jehovah ka mindra fo aminao, hanandratra ny tavany aminao Jehovah ka hiteny aminao hoe ry malala mandehana amin'izao hery izao, fa zaho ombanao mandrakizay.
na hoela na ho aingana ho avy aho fa tsy taridretra ho avy amin'ny fotoana hitondrako valim-pitio anao. Saotra Jesosy io anondera sy ny ajara voninahitra ary mbo mianaiky isan'ny famindram-po isan'andro san'andro. Aleloia. Amen.